Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Misy tovolahy iray mpivavaka tokoa indrainy, mpivavaka be mihitsy. Rehefa afaka nihitra tamin'ny fanadinana nahazo nihitra tamin'ny oniversite izy dia nanomboka namaky filozofia. Rehefa avy namaky ny boky nosoratany Emmanuel Kant sy ireo filozofa sasatsasany tsy nino ny fisian'Andriamanitra izy dia niodina tamin'Andriamanitra. Indray andro tamin'ny fotoana fialan-tsasatra dia nisy mpitandrina nitsidika azy dia nifampiresaka izy mianaka. Nanontany any Jo ilay pastora hoe aiza moa zao anaka ny amin'ny fianarana ataonao? Dia namaly Jo hoe mbola misy herintaona vao vita ny fianarako pastera. Dia inona no hataonao orin'izay ho ilay pastora nanontany any? Rehefa afaka soma tsara dia hanao pahalalana. Dia inona koa no ataonao fanampin'izany ho ilay pastora nanontany hatrany? Dia anambady? Dia ananjanaka? Ho finaritra ery hiaraka amin'ny akonako. Ho tonga eo amin'ny fanterako dia sotro ronono ary ho finaritra amin'ny fiainana any amin'ny fanterako. Dia inona koa ny ankoatr'izay? Ho ihany pastora nanontany. Dia ho faty aka maty. Dia ahoana ny ankoatr'izay? Ho ihany izy nanontany an'ilay tovolahy. Tsy nisy valiteny azony Jo nomena intsony. Dia nanokatra ny baiboly ilay pastera ka nanao hoe ary tahaka nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha. Ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana. Ao amin'ny Hebreo 7:7 misy an'izay teniny pastora izay. Rehefa henon'ny Jo izay dia tsy niteny intsony izy. Eny, ho andro faran'izay manetriketrika tokoa izany andro izany. Dia ny andro izay andalovan'ny fiainan'ny olona eo anatrehan'ny mpitsara ny tany rehetra. Manana anjara ho tapahany eo alohan'ny fitsaran'Andriamanitra ny olombelona rehetra izay velona teto amin'ity tany ity hatramin'izao. Fitsarana faratampony eto amin'izao tontolo izao izany. Hatreny mikitana ny sin'ny fitsarana io. Tsy hisy olona na iray aza ho afaka handositra tsy iseho eo amin'ny fitsarana io. Noho izany, aiza no misy antsika rehefa tonga izay fotoana manetriketrika izay? Raha tsy maintsy ho tsaraina ihany, andeha ezaka hanao ny tsara eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isika rehetra. Tsy ho ela intsony dia hifarana izao fotoana feno fizahanttoetra sy faharatsiana izao. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Toriteny toko 2:20 ny 4:4. Minira
fandraoampo ary ny fisainanao mivelatra-miny avoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aukatsiwa dinunao fa takino tsisy pentina wentino tsaraina nawe hifanatika WR manolotra ho anao ilay feo fanantenana isaorantsika ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika manome antsika fahafahana mbola mifampahery mandray hery avy aminy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra toriana aminao izao. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Miaraka ivavaka isika. Rezany an-danitro misaotra noho ny nanomezanao anay famindrapo fahasoavana izay nahafahanay nazy tombonandro. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy zokinay izahay ary mangataka ny famindraponao hamiela ny elokay ary hampianatra anay ny sitraponao hampahery anay amin'ny ity an'io ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Natoinona fiavitsika natoram-boninahitra misy atsika dia zavatra anankiray nitovizantsika rehetra voasintona amin'ny fomba tsy ailazaina mihitsy hikatsaka ny metimety kokoa hatrany ny tsararay amintsika satsy zany misy hira anankiray manao hoe tsy misy afa-po ny olona eto tany irehefa tranainy izay ary tena marina zany fa ilay Andriamanitra feno hatsarana mihitsy no nametraka an'izany etaeta izany ao am-potsika mba tsy mora mionona isika amin'izay zavatra efa misy antsika fa hikaroka ny tsara kokoa hatrany ka tsy hisy amin'ireo zavatra mety ho azontsika na ratsy na tsara na ny tena tsara mihitsy aza hitondra fahafampo tanteraka ho antsika fa irin'Andriamanitra isika hikaroka ny tsara indrindra hikatsaka ny tsara indrindra ny arena tsara indrindra ary ao amin'izany no ahitantsika
ny tena fahasambarana mandrakizay izay ao aminy irery any ary amin'ny alalan'i Jesosy irery any. Zavatra kendrentsika atoato amin'ny alalan'ny fiarahantsika mianatra dia ny ampiseho fa tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy ihany, ilay tena ilain'ny rehetrarehetra, ny tsirairay, ny firenena, ny isan-tokantrano no afaka hanome vahaolana ny amin'ny faniriantsika rehetra. Ny tanjontsika amin'izao fiarah-mianatra izao ary dia ny ampisehoana aminao ny fitiavan'Andriamanitra naseho tao amin'ilay zanany Jesosy Kristy sy ny atsara ny fiainany lanitra ny ainany zany Kristy izany, izay azony rehetra mandray anjara, izay no marika kendrena fa tsy fanomezana fahafampo fotsiny, ny fahalianana tia-lala zavatra na famaliana ihany koa ireo fanoherana avy amin'ny fanakianana. Tsy izany ny tanjona. Hitantsika fa tamin'ny alalan'ny alemem-panahy sy ny fitiavana, fa tsy tamin'ny alalan'ny hery na dia tompony hery rehetra azy izy, dia nitarika ny mpianany izay tsotra, ny ankamaroany olo tsotra mitady izay ho any isan'andro ny ankamaroany, nitarika azy ireo eo aminy Jesosy tamin'ny alalan'ny fanatrehany sy ny fiarahany miory taminy, no ny kilema ny ainan'izy ireo sy ny fantrana ny anjady tamin'izy ireo, dia ny sotony ny ala teto tany ny sainy mba anatratra ny mariky ny lanitra, ka avy eo amin'ny fitiavatena dia ifindra akeo amin'ny fandavatena, avy eo amin'ny fahateren'ny fo izay vokatry ny tsy fahalalana sy ny fitsaratsarany ivelany, ho eo amin'ny fisokafana sy ny fihavanana izay manosika azy ireo alaala sy ho tia bebe koa ny olon-drehetra, na aviaiza tany ny aviany ary natohinana firazanany na ny firenena izay ny aviany. Resaka famonjena ny maha-olona n'ilay olona ny tanjona, satria ny fahalalana mijanona ao fahalalana fotsiny dia tsy mitondra famonjena velively. Ny tanjontsika eto izany dia ny hatonga ny olona tsirairay ahitany vahaolana ho amin'ny fiainany dia ny fifandraisana kaiky amin'ilay loharanon'ny fiainana, tsy ilay sandoka fa ilay tena izy, dia Jesosy mihitsy izany. Hoy izy indray nandeha, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona fa raha miray amiko ianareo dia hamobe. Ny tsy ambaratelo ny fahombiazan'ny fiainana kristianina zany dia tsy ny fiezahany amin'ny herin'ny tenany hanao ny tsara, fa ny fiezahany ifandray akaiky amin'ilay tsara, dia hamokatra ny tsara eo amin'ny fiainana izy. Eny ary ndeha hanomboka isika. Mateo 1:17. Ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanuela, inona no heviny? Amintsika Andriamanitra. Jesosy no resahana eto. Jesosy tonga tetỳ ambony tany dia maneho ny fanatrehan'Andriamanitra mivantana amintsika Andriamanitra. Ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra dia hita eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Hatramin'ny andro fahagola dia fa iray tamin'ny ray Jesosy Kristy Tompo. Endriky Andriamanitra izy tamin'izany, endriky ny fahalebiazany sy ny fiandrianany, fa mirapiratany voninahiny ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Zany no voalaza mazava tsara ao amin'ny Hebreo 1:17. Ary hampisehoan'io voninahitr'Andriamanitra io, natongavan Jesosy teto amin'ity tany misy antsika ity, teto amin'ny tontolo simba ny fahotana ity. Tonga teto amin'ity tany no hamaizin'ny fahotana ity izy, mba haneho ny fahazavan'ny fitiavan'Andriamanitra marina izay nodisoana teo anivon'ny olona, mba ho hitan'ny olona mihitsy izany hoe amintsika Andriamanitra. Noho izany dia voalazan'ny faminaniana hoe ary ny anarany atao hoe Imanuela, fanatrehan'Andriamanitra mivantana eo anivontsika ny dikan'izany. Filazantsara ny dikan'izany. Nahatongava ny toetra teto amintsika dia ny aneho an'Andriamanitra tamintsika olombelona, ny tena maizy azy, ary koa aneho an'Andriamanitra amin'ny anjely. Izy no tenin'Andriamanitra, fisainan'Andriamanitra reniny sofina. Tamin'ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany dia Maria ny tsara ao hoe efa nampahafantariko azy ny anaranao,
mamindra fosy miantra maro-po sady be famindraposy fahamarinana naveriny Jesosy izay toetra n'Andriamanitra izay efa nolazaina ry amin'ny Eksodosy 4:7 Eksodosy 4:7 mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao aho ary izaho koa ho ao aminy. Amin'ny Jaona 7:20 no ahitantsika an'izay. Izay zany ny tanjona kendreny Kristy. Ny aneo ny tena toetra mahandriamanitra n'Andriamanitra. Tsy misy analàna, tsy misy anampiana, ary mba ho ao amintsika ilay fitiavana izay nitiavan'Andriamanitra antsika. Fa tsy ny fitiavana sandoka izay manjaka eto amin'ity tany ity. Ary Kristy mihitsy ny eo anivontsika, ho ao anatintsika, ary atonga antsika hamokatra ireo toetra tiany hananantsika. Zay ny tsy ambaratelo. Ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy zany ny tsy ambaratelo, fa tsy ny fiezahana amin'ny herin'ny tena hanahaka azy, kanefa tsy mifandray aminy, zavatra tsy ho azo atao mihitsy zany. Aza gaga isika raha voalaza ao amin'ny Petera 2:1 Petera 2:1 fa ny zava-miafy ny fitiavan'Andriamanitra manavotra, zany loha hevitra tiany anjely hodiniana. Zany loha hevitra lehibe tiany anjely hodiniana ary hodiniana mandritra ny mandrakizay. Hianarany mandritra fotoana tsy manam-pahatamperana. Ireo rehetra izay manaiky an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana, safidy mantsy ilay izy, ary ho avotana hiala amin'ity tany ity amin'ny fotoana hiavian' Jesosy indray ny amin'ny raolanitra. Miaraka amin'ireo voary rehetra tsy tratry ny fahalavona any amin'ny planeta samy hafa any, dia samy ahita siansa ho azy ireo sy tononkira ho ventensiny eo amin'ny azo fijalian'i Kristy izay maneho amin'ny fomba faratampony ny fitiavan'Andriamanitra marina. Ho hita amin'izay fotoana izay fa ny voninahitra izay mamirapiratra eo amin'ny tavan'i Jesosy dia voninahitra ny fitiavana manao sorona ny tenany ho famonjenanao izay tsy mendrika an'izany akory. Tsy tratry ny saina izany fitiavana izany, kanefa ho ampianarina antsika amin'ny fotoana tsy voafetra fa mandritra ny mandrakizay. Ho hita eo amin'ny fahazavana avy eo Kalvaria fa ny lalan'ny fitiavana mahafoy tena no lalan'ny tena fiainana ho an'ny tany sy ny lanitra, fa ao am-pon'Andriamanitra ny loharan'ny fitiavana tsy mitady ny azy, araka ny voalazan'ny Korintiana 2:13 ary ao amin'ny ray malemy fanahy tsy miavonam-po no miseno toetra mampanahy n'ilay mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atony. Mba azonao an-tsaina ve zany hoe Andriamanitra namorona ary afaka mamorona trany, tompon'ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra, no nanaiky ho faty isoloeloka mpanota izay azony foanana avy hatrany, azony soloina dia namorona olona avy hatrany izy. Maninona tsy izany nataony? Fa naleony namoy ainy mba ahafahany manavotra i olona izay ny foronina io, ka izay rehetra manaiky ny planiny famonjena nataony, manaiky azy ho Andriamanitra mamonjy ny tenany manokana, dia handova zany fiainana mandrakizay izany. Tsy tratry ny saina izany, aka ohatra isika eto am-pamaranana, raha manana vola 10 tapitrisa eny ampelatananao ianao, ary mandeha tongotra, mandeha kapa, simba ny kapanao ohatra zany, dia mora aminao ny hividy, tsy olanao anao ny manipy manary any anaty fako ilay kapa satria manana vola ampy ianao hividianana vaovao. Tsy mataka an'izany ny toe-tsain'Andriamanitra tamintsika olombelona. Afaka namorona olona vaovao izy, ary zony zany satria ny olombelona nanao fahadosoana, kanefa tsy zany nataony fa namonjy atsika. Rariny sika raha mandalina n'izany karazam-pitiavana faratampony zany, ka dia manasanao zahay mba hazoto hatrany hiaraka aminay handalina zany fitiavana faratampony zany. Amen. Darika ny salama.
fantatro fa tsy mba lavitra ianao fampamonjy izay mora raisina mijoro eo anilako isan'andro isan'andro mijery akakiny fiainako tsapako fa tena tia ianao na diaby azy ireo kilimako matetika mandray ireo manatra tsy kivy anao fa maharipo lavoniotao ianao manarina iatran usao ianao mampaherian tompo tsy bakivianao fa maikamankaheria tsy aitombanana lay fitia fititsiny vatrizà fa mievitra zay asoay oraisoreny tenako fa torotro anompoana AWR téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 Sapako fa tena tia ianao na diabe azy ireo kilemako matetika olo manday ireo anatra tsy kivy anao fa maharipo lavoniotao ianao manarina iatran usao ianao mampaherian tompo tsy bakivianao fa maikamankaheria zay tombanana lay fitia fititsiny vatrizà fa mievitra zay asoay oraisoreny tanany fa tsotrany amonjanao mifonao Jesu mamelany eloko tsinaoako tena mafifo tapahoavoko zay rehetra ziokako zay rehetra ziokako tsy amatotra etiko amina tsy mba lavitra ianao tsy mba lavitra ianao miady ho ianao tsy mba lavitra ianao tsy mba lavitra ianao Jesosy miady ho ianao tsy mba lavitra ianao tsy mba lavitra ianao Jesosy miady
lavitayana tsy mba lavitayana familiari wayana Jesu. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Voasoratra hoe voasoratra hoe voasoratra hoe dia fifaliana ho anaindray ny miaraba ny mpiaino ny feo ny fanantenana rehetra miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Ilion Andriamitansoa sy Nardina. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiara-mianatra dia andeharaka hivavaka aloha isika. Andriamanitra rainay ny an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao fotoana azonay mianatra ny teninao. Dia tahio indray izany fotoana izany mba hahafantaranay sitraponao ary omeo hery ihany koa izahay mba hanatanteraka n'izany sitraponao izany. Ampahitao fafinaretana ny amin'ny fianarana ny teninao izahay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra anankiray izay tiantsika iarahana midinidinika mianatra amin'ity anio ity dia mikasika ny fifidianana. Efa nandrenga amintsika ny amin'ny olona izay mihevitra fa misy ny olona nofidiana ho very ary misy ny olona efa lahatra ho azy mihitsy ny ho voavonjy. Ary magaga fa vokatry ny fandraisana atendrony na tsy fahalalana mihitsy izay tiany ny tenin'Andriamanitra ho lazaina no mahatonga an'izany. Ka dia mikasika an'izay izany no iarahantsika mianatra amin'ity anio ity namananary. Inona moa no teny ilazan'ny apôstôly Paoly mikasika an'izay hoe fifidianana izay. Dia ho iarahantsika mijery izay voalaza amin'ny Efesiana 4:4 sy ny 5. Efesiana 4:4 sy ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy, araka ny fidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehana isika, rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika, mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahan'ny fony. Misy teny eto hoe araka ny fidianany antsika tao aminy. Ny fandraisana nyity teny ity mihitsy no mahatonga ny olona sasany mihevitra fa misy olona efa nofidian'Andriamanitra mihitsy ho voavonjy dia misy nofidiana ho very. Misy fiteny fandrentsika matetika hoe tsy lahatra ny fahantrana. Dia tahaka an'izany koa ry havana, tsy lahatra tahaka an'izany koa no hahavery na hahavoavonjy ny olona anankiray. Fa ny safidin'ny olona no mametra an'izany. Manameloka ny fahamarinan'Andriamanitra ny fiheverana fa efa misy olona anankiray voatokana ho very ary misy ny voatokana ho voavonjy. Manameloka an'Andriamanitra izany ary mandiso ny voalazan'ny Baiboly. Raha marina fa ny feran'Andriamanitra meloa ny anjara tsara na ny anjara ratsy ho an'ny olona anankiray, dia inona izany no fototra iankina ny fitsarana ny olona sy anameloana azy raha diso izy ary anamarinana azy raha tsy diso izy. Soa ihany fa mandahan'izany fampianarana mikasika ny hoe misy olona efa voatendry ho very meloa izany na voavonjy meloa izany ny tenin'Andriamanitra, izay sary anankiray entina hanebahana ihany ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny fampianarana tahaka an'izany mandaha izany sary hanebahana ny fahamarinan'Andriamanitra izany
ny fampianaran'ny baiboly. Ary tsy zany ihany fa tsy nilaza fanamelohana mandrakizay izay mifanohitra amin'ny fifidianana na oviana ihany koa ny soratra masina. Ny fifidianana araka ny baiboly dia tena azo antoka. Ny any zavatra nikendrehan'Andriamanitra dia ny hamonjy ny olona ary ny tantaran'ny asa nataon'i Jesosy Kristy no nanorenana an'izany. Ny fifidianana izay lazaina ao amin'ny Efesiana 1:4 sy ny 5 zany hoe ny fifidianana antsika dia miankina voalohany indrindra amin'ny safidy nataontsika. Araka ny voalazan'ny baiboly dia inona moa zany no drafitra filamatra nataon'Andriamanitra ho an'ny olona mba hampazava amintsika kokoa ny amin'izay tiana ambara. Amin'ny Timoty 1:2 ka ny 9:7 no ahitantsika ny valin'izay. Timoty 1:2 9:7. Mivaky toy izao, izany no tsara ka ankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny lalan'ny fahalalana ny marina. Ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Mazava tsara ny voalaza eto. Ny olona rehetra no tian'Andriamanitra ho vonjena. Ka nahoana ary no misy hoe araky ny fidianany antsika. Mazava tsara fa ny safidintsika olombelona no hiaingany izay fifidianana antsika izay. Ny safidintsika izany no mahatonga antsika ho isan'izay ho vovonjy na ho very ary miankina amin'izay safidintsika izay mahatonga ny fifidianana antsika voalaza amin'ny Efesiana 1:4 sy ny 5. Tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 3:5 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy very izay rehetra mino azy. Misy zany tsy mino azy dia ireny zany a nanao safidy tsy ho any amin'ny famonjena mihitsy fa ho any amin'ny fahaverezana. Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny tsirairay amintsika. Kanefa safidinao ny anaiky an'izay na tsy dia miankina amin'ny safidinao ny fifidianan'Andriamanitra anao na tsy ihany koa. Na hahazo ny fiainana mandrakizay na tsy hahazo ny fiainana mandrakizay. Mifototra amin'ny safidintsika avokoa zany ny amin'ny hoavintsika, ny amin'izany hoe fahazoana fiainana mandrakizay izay na tsy ny hazo famonjena na ho very. Inona moa ny teny lazain'i Jesosy mampiseho fa mety hanimba ny fanatotosana sitrapon'Andriamanitra ny safidintsika olombelona. Andeha ho vakiantsika izay voalaza ao Matteo 7:7 Matteo 7:7 ka ny 7:7. Ny anaran'i Jesosy, ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay irahina ho aminao, impiry aho ny tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambany elany fa tsy nety ianareo. Hitantsika eto ny toe-javatra anankiray izay niseho ny amin'ny ezaka nataon'i Jesosy ho an'ireo mponina tao Jerosalema. Misy ezaka nataony mba ahafahana mamonjy azy ireo hiverina amin'Andriamanitra. Fa voalaza eto mazava tsara ny hoe tsy nety ianareo, tsy nety ianareo. Andriamanitra te hamerina fa ny olona manana safidy hanaiky na tsy hanaiky an'izay. Ary izay safidy izay mahatonga antsika ho very na ho vovonjy. Manaja ny safidiny tsiraray Andriamanitra. Saingy zonao misafidy izay tianao atao fa tsy zonao misafidy izay tsy maintsy ho vokatra izay safidy nataonao eo amin'ny fiainanao. Na amin'izao fiainana izao zay na amin'ny fiainanao avy. Ary dia miankina amin'ny safidy nataonao mahatonga anao hanana anjara amin'izany hoe famonjena na ny fiainana mandrakizay izay na tsy. Dia manaraka an'izay ny fandaminana nataon'Andriamanitra. Tsaroa fa noariana ahazaka tena ny olona tsirairay. Noho izany dia tsy ahazon'ilay mpahary antsika tao ny manery antsika hanaraka ireo fepetra ilaina ahazona famonjena raha toka tsy sitraky ny fotsika izany. Raha tsorona dia tsy ahazon'Andriamanitra tao ary tsy sitrany rahateo ny hamonjy ny olona antery na dia eo aza ny faniriany hamonjy azy. Miangavy no ataony
miangavinao ataony mba hanekena tahaka an'izay voalazo eo amin'ny andiny izay mivakitsika teo impiry aho tia anangona anao tahaka ny fanombany akony zanany eo amban'ny elany fa tsy nety ianao inona moa no azon'Andriamanitra tao satria vitsy foana ny olona manaiky hanaraka ny antson'Andriamanitra dia voafetra koa zany ny isan'ny olona azo ny vonjena mazava zay nary inona moa no anakinan'Andriamanitra ny fanendreny meloan'ny olona sasany ho voavonjy fa ny sasany kosa ho very efa mazava tamintsika tsara fa miankina amin'ny safiditsika izay fa mba hampazava zany kokoa dia voakitsika izay volazo amin'ny Romana 9:7 andiny 7:20 sy ny 7:20 Romana 9:7 andiny 7:20 sy ny 7:20 ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany. Nahoana no fantany rahateo satria ny safidy hiaraka aminy ny safidy ny andray ny famonjena izay natolony mazava tsara izay ny hoe fantany rahateo izay ny maha-Andriamanitra azy ny fahalalàn'Andriamanitra meloa ny ho vokatry ny safidy ny olona anankiray ary antony ilazany fa ho very ty olona ity na ho voavonjy ty olona ity andova ny fiainana mandrakizay na tsy dia tsy milaza fa izy mihitsy no nanendry ny olona anankiray ho very na ho voavonjy na ny ray aman-dreny izay manao fanabeazana ny zanany ao an-tokantrano aza dia mba afaka mahita meloa sahady ihany mety ho vokatry ny fandraisana ny fanabeazana izay omeny ny zanany amin'ny fiainany any aoriana na tsy ty zanako ity dia tsy dia mba tia fivavahana ty zanako ity dia mamaly valy lava ty zanako ity dia tsy dia mba tia fianarana dia efa hitany meloa ity zanako ity zany dia etehitra mandrakariva amin'ny rahalahiny sy ny anabaviny any aorianany efa hitany meloa dia tahaka an'izany ny fomba hahafahantsika mahatakatra ihany koa eny mihoatra lavitra noho izany aza ny hahafahan'Andriamanitra mahatakatra meloa ny vokatry ny safiditsika eo amin'ny famonjena atsika tsy hoe miangatra Andriamanitra raha tahany izy manendry ny olona anankiray fa tsy ny anankiray hafa azo famonjena arak'izany fa vokatry ny safiditsika no hametrahan'Andriamanitra izay fandaminana izay noho ny fahafantaran'Andriamanitra meloa ny fampiasana tsara ataon'ny olona anankiray ny amin'ny fahafahany misafidy no hitsarany azo mendrika azo ny fiainana mandrakizay na tsy ny fizotrany fiainana isam-batan'olona manontolo izay fantatr'Andriamanitra rahateo noho ny fahalalany ho avy no hany anankinany an'izany tsy ny fahalalàn'Andriamanitra no avy akory no mametra ny anjaran'ny olona anankiray arak'izany fa ny safidy ny olona anankiray ny toetra ny olona io izay fa hita meloa izay no manondro ny fizotry ny fahalalàn'Andriamanitra ny amin'ny ho aviny izany olona izany rehefa mizotra amin'ny lalan-diso tsika dia tsy mitsahatra manitsy ny diantsika mandresy lahatra anao andeha amin'ny lalana marina ny bitsika ny fanahy masina ao misofinao ao raha mbola misokatra zany ny varavara-pasoavana dia tsy mitsahatra mibitsika aminao ny feo ny fanahy masina mamerina anao amin'ny lalana marina rehefa tapenanao matetika isofinao io tapenanao tsy andrehan'izany ny afarany dia anjary tsy horenao ntsony ilay feo ary tsy ho tsapanao tsy ho fantatra ao akory aza hoe mbola mandeha amin'ny lalana diso ianao mandeha amin'ny lalana tsy izy ianao ary dia ny farany moa dia mitondra anao amin'ny fahaverezana izany lalana izany izay no mahatonga ny olona ho very fa tsy ny fanendren'Andriamanitra meloa hoe ity olona ity dia efa nataoko very ary ity olona ity dia nataoko voavonjy misy fanambarana ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay manam-pirofo amintsika fa mananjo hifidy ny ho anjara fiainany ny olona tsirairay avy ndeo vakitsika izay nary eo amin'ny Deutéronomie 7 andiny 10 ka hatramin'ny 20 Deutéronomie 7 andiny 10 ka hatramin'ny 20 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza
taminandidiko anao androany ho tiany Jehovah Andriamanitra ao ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny mba ho velona ianao ka hiamaro. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo. Miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Dia ny ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy fa izany no fiainanao sy fahamarony ny andronao. Mazava tsara eto izany a fa misafidinao ihany no mametra no avinao. Ny safidin'ny olona ihany no ho ampiasain'Andriamanitra mba hahafany manatanteraka ny fikasany manokana izay ataony hiara-iasa soa hatrany izay tena tia azy. Na i Farao izay nanana ny safidiny, na Esau izay nanana ny safidiny, na i Jakoba izay nanana ny safidiny. Misy izany fampolisiana izay ataon'ny ten'Andriamanitra amintsika entiny apôstôly Petera ho antsika kristianina rovaka itsika eto am-pamaranana n'izao fiaraha-mianatra izao nary. Ao Petera 2:1-10. Petera 2:1-10. Ary amin'izany dia mahazo toko kokory rahalahy hampitohitra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo, fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Mazava izany antso izany. Namaly ny antso na ny fiantsonana alefan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara ho azy ny olona anankiray ohatra dia tafiditra ao anatin'ny mpianatra Kristy, ny fiangonan'ny Kristy izy. Tsara nefa ny hanatanjahana ny fiainana izany ny olona izany amin'ny alalan'ny fanentanana azy hankatohatra ny an' Jesosy Kristy sy ny fitandremana tsara mba hafanatra any amin'ny fanarahana azy. Ka raha afaka mifaly amin'ny fietreretana fa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany ireo zanaka lahy sy ny zanaka vavin'Andriamanitra dia tokony halala koa fa miankina amin'ny faharetany sy ny fandresen'ny ota ary faneken'ny fizahan-toetra ho fanamboarana hitaizan'Andriamanitra azy ny ho famonjena azy amin'ny farany. Ary izany faharetana sy fandresena izany anefa dia tsy tafahorona tsara raha tsy mifikitra mafy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny mpino araka ny voalaza amin'ny Efesiana 4:9-10 sy ny 12. Tsarovy hatrany anefa ao anatin'izany rehetra izany fa fahasoavana no amonjenantsika amin'ny finoana fa tsy ny asa. Ary ao anatin'izany fahasoavana izany anefa dia miasa hatrany ny safiditsika hanaiky hijanona na tsy ao anatin'ny laran'ny olona izay hovonjena na tsy ihany koa. Ka dia mazava zany nary ny amin'izay hoe lahatra izay. Andriamanitra zany dia mametraka mazava tsara fa tsy lahatra akory ny ahavovonjy na avery ny olona anankiray fa ny safidinao ny mametra n'izany. Safidinao andray ny famonjena efa nomaniny Jesosy efa vonona milohanao na tsy. Ny safidin'ny olona zany ny mametra ny fandaminan'Andriamanitra ny amin'izay ho avy ny olona tsirairay. Hinona fa ampy aloha zay mba ho saintsaina ho antsika mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra ka dia manao mandra-peonao manaraka indray na manao eny andry amin'ny tantsoa sy naritiana. Dark ny ambasadora. Ni ewa
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. tsy nanenenako tsy anenenako ny miaraka aminao ianao no iorenako ianao no fonenako raha hatriza ny fahazazako no vimbininao ny fahatanorako no tantananao tsy avelako faty miafopitiavanao miredareda natikoa ny fahazazako no vimbininao ny fahatanorako no tantananao tsy avelako faty miafopitiavanao miredareda natikoa Zay lay onja ny fanantenana. tsy nanenenako tsy anenenako ny miaraka aminao ianao no iorenako ianao no fonenako mandrakeza radio feo fanantenana. faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. fiadanana ane ho aminao sy ny ankonanao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manonona izany fiadanana izany enganeka homindrika izany fiadanana izany ianao. Ny firenena rehetra izy ty moa dia fizarana faharoa ny fiarah-mianatra ny soratra masina izay iarahanao amiko indray mandritra ny andro vitsivitsy dia asaiko ianao mba holiana hatrany ny firenena rehetra fizarana faharoa. Melohan'izay aloha dia ivavaka isika. Ry irainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, fantatro fa mihainao ahay ianao amin'izao fotoana izao. Mamela ny elokay miara-mianatra ny soratra masina eto ary meo anay ny fanahinao masina hampazava izay sitraky ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Araka ny mazatra dia misy hatrany ilay andiny ny fototra. Androany izy dia ao amin'ny salamo fahaenina amby efapolo ny andininy fafolo. Salamo fahaenina amby efapolo ny andininy fafolo. Mitsahara ka aoko ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Hisandratra amin'ny fireneny samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Averina indray mandeha. Mitsahara ka aoko ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Hisandratra amin'ny fireneny samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Raha mba efa namaky ny baiboly ianao ary indrindra efa nandinika an'izany dia ahita fa nanana drafi-pahasambarana sy fitiavana ho an'ny taranak'olombelona rehetra mihitsy io Andriamanitra mpamorona io. Saingy indrisy fa latsaka tao anaty fakapanaky ny safidiny tsy hakatoa, ny safidiny tsy hatoky amin'Andriamanitra na tsy hivadika amin'Andriamanitra n'olombelona voalohany. Izay ny tantarain'ny baiboly amintsika raha mamaky sy mandinika ny baiboly io anao. Nandritra ny taonjato maro anefa
dia nisy olona nilaza fa nirian'Andriamanitra mihitsy ny fahalavon'olombelona ary fikasany tanteraka ny alatsaka antsika ao amin'ny faotana sy ny fahafatesana. Ny antony nilazana izy ireo an'izany dia mba hahatonga ny olombelona tsy maintsy ho faty ao amin'ny tenan Jesosy eo amin'ny azo fijaliana. Ahoana raha teo moa no ahafahany mampiseho ny alalin'ny fitiavan'ny olombelona amin'ny fomba mahery vaika sy mazava raha tsy amin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana ho azy ireo. Zany hoe nilain'Andriamanitra mihitsy zany ny fahalavon'ny olombelona ho izy ireo raha azonao tsara izany izay nilazaina teo araka ny hevitr'ireo olona ireo zany. Tena tsy marina nefa zany. Andriamanitra tsy haniry ny voariny ho faty zany, ho ringana zany. Tsy marina zany. Ary ao ka lazaina mahitsy fa mamoetra sady mahonena zany fiheverana zany. Tsy tao anatin'ny fikasan'Andriamanitra velively ny alavo any Adama na ny alavo any Eva. Ary indrindrandrindra ny alavo any Satana. Tsy fikasan'Andriamanitra zany. Oka alavirina mihitsy zany eritreritra zany. Toe-javatra mampalahelo na tonga loza tokoa ny fikomiany Satana. Aveo ny fikomindra olombelona. Ary tsy nisy nanombinana ny fahasambarantsika tao amin'Andriamanitra raha tsy lavo ny ray aman-drenitsika voalohany. Zay dia tsarovy. Mbola itoy somary lavalava moa zany ny fandiniantsika miaraka ireo olana nateraka ny fahalavona sy ny faniriana fitondram-panjakan'olombelona ao anatin'ny fihaverana vita tena, fa tsy ankina ny fitondran'Andriamanitra ilay pary. Aseho amin'ny fomba mihezinezina ao amin'ny bokin'ny Daniela izany famarinana izany. Izay mampiseho fa marina Andriamanitra rehefa nampitandrina ny vahoaka ny momba izay tranga rehefa miala aminy izy ireo ka misafidy mpanjaka eto tany. Azon'izy ireo tokoa izay nangatany. Fa izao nahazo mpanjaka teto an-tany izy rehefa niambohan'Andriamanitra, mpanjaka manota manjaka amin'ny mpanota. Tsy ho tsara na oviana na oviana nefa ny vokatra zany. Ny amaranako azy dia ny tantaran'ilay raim-pianakaviana anankiray. Rehefa natsikaritra ny reto zanany leo izy dia nanapa-kevitra nitondra azy ireo hijery sarimihetsika momba ny natiora. Ka tao anatin'ilay sarimihetsika dia ny fiainan'ny biby no betsaka tao. Zany no noresana betsaka tao. Ka araka ny fikasan'ilay raim-pianakaviana dia nieritreritra izy fa ampianatra ny zanany momba amin'ny famoronana sy atakaran'izy ireo kokoa ny toetra tsara nanan'Andriamanitra mba hankalazan'izy ireo azy no fikasany magaga ho an'olombelona ny fanarahana n'ilay sarimihetsika. Loza nefa fa biby nampiseho mahabiby tsy mifady-trovana azy no hitan'ireo ankizy ireo. Zany no narahan'izy ireo hoan'ny voromahery, rotodroteny ny fodikely tsy manan-kery amaliana, resin'ny ratsy fanany malemy. Vokatra izay dia tsy nisy fiainana tsara hita tao, fa ny fahafatesana no nanjakatra aizatraiza. Vokatra izay dia nikikiky ny tahotra ny zanany nahita an'izany. Dia niantsony rainy hoe, ento mody zay, ento mivoaka, andao hiala eto, andao hody e. Tena tsy naomby ilay fampianarana nokasain'le rainy. Dia toy izany ihany koa ny tantarantsika io, fa feno ady sy korontana atraizatraiza, fanararotana amin'ny malemy, afetsifetsena, fitaka ataon'ny mahery, mamoritra amin'ny madinika ny matanjaka, manitsakitsaka ny kely ny vaventy. Tsy misy ahitana ny tena rariny sy ny fahamarinana naizanaiza. Matetika isika no manontany tena hoe mba aiza loatra re zao Andriamanitra zao amin'izao zava-misy zao e? Nahoana izy no tsy misalovana? Izany anefa ny vokatra ny fahotana tafiditra teto amin'ity glaoby misy antsika ty. Fa tsy fikasan'Andriamanitra velively zany raha misy eto. Lozane ny vokatra ny fahotana e. Tsarovy tsara fa zay milomano ao anaty fahotana dia tsy maintsy mahita faisana foana. Matetika isika taranaka teoriana dia
manometsiny an'ireo razambentsika teo aloha. Raha mba tsy nihinana n'ilay voankazo manko iadama seva razantsika de tsy toy izao no ny hafarantsika. Raha ohatra isika ka tsy nahita lalaka voana, raha tsy nanome vaolan'Andriamanitra dia afaka manometsiny an'ireo razantsika isika. Fa isika izao ane dia efa nafantatra ny atombony izao loza mahatsiravina mazontsika izao, ary fantantsika ny hafarany. Zao anefa isika manana tombotsoa tsy hanao izany tsony, saingindrisy isika indray ary no voamaika mizotra ho amin'ny lalana tsisy. Ka tsarovo tsara, matoa ireny voasoratra ao anatin'ny soratra masina dia mba lesona ho amintsika amin'izao andro farany izao. Fa ratsy ny miala amin'Andriamanitra, mampididoza ny miala amin'Andriamanitra, ary tena mampidikizo izany. Mbola ho hitantsika ny nanjony taranak'Israely rehefa niala tamin'Andriamanitra izy. Nisafidy mpanjaka mba hanjaka amin'izy ireo. Dia hoy Jehova hoe, tsy ianao anery Mosesy no halany, tsy ianao no tsy tiany, fa izaho no halany tsy tiany hanjaka amin'izy ireo. Noho izany tena nomen'Andriamanitra azy izay nitadiavany, kanefa kosa tsy afaka miala mivokatra ny safidiny izy ireo. Dia haintsika tsara ny tantara rehefa iarantsika mianatra ny vokatra izay. Atreo aloha ny fiarako aminao amin'ity ety ary manasanao hatrany mba holiana idodidody rehefa tonga ny fotoana toy izao hoe ho ampototry ny vata fampelezam-peo. Koa dia mirary soa, mirary ny tsara ho anao mandrakariva ny namanao Risara Indrenjatovo. Makasitraka ny teknisianina Sam napita amin'ny feo ho any amintsika. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.